fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray falibenay tena firiavana malala miarabanao tonga somatsara eto amin'izao fandaharantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana Andramboka izaho ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny gropy izay maharesy tonga solentsika rehetrarehetra zay tratranjo eto amin'ity androany ity dia miarabanao manana fiadanana-tompo amintsika rehetra tokantrano isam-batan'olona. Dia raha tonga eto ianao androany dia raha isy fifaliana ho anao ny tonga eto indray mba hifampahery iainy tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ary raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminay tsy kisenasena koa natonga amin'ito tena misy raha ilan'ny tompo anao maharetatra amin'ny falany dia mazahoa hery, mazahoa aina vaovao anatin'ny toriteny dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Tsy kisenasena ny atongavanao eto resy lahatra an'izany isan'andro isan'andro amin'ny tenanao foana fa tsy kisendasendra kory natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluja. Ary dia miarabantsika rehetrarehetra miaraba ihany koa andranabavy iaina ny miditra voalohany teto androany. Isika moa zay miditra voalohany dia mentsika tsodrano mahafinaritra be ka dia ity ary ny tsodrano mena ny iaina sy nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, Madagasikara ary anao manina ao boky Isaia fanao matetika. Isaia 9:20 eo matetika moa verimberina eto ny tsodrano amin'ny Isaia satria dia saika ao foana tsika maka tsodrano. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mianoho ary taranak'Israely Isaia 46:3-4 20:27 milaza toy izao amin'ny alazozy hoe mianoho ary taranak'i Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranak'Israely izay nibabenatra ny ankivo sy entinatra ny amboaka na dia mandra-panitrareo aza dia tsy miova ary manapa-fotsy ny volonareo dia za ihany ny sairina hitondranareo, zany nanao ka za ihany nitrotro eny izany nitondra sy anafaka. Halleluja. Amen. Zay ny tsodran'ny zandriana sy nareo izay voalaza rehetra teo androany dia raha iso ampifaliana sy ampinoana
ho tanteraka aminareo ane zany. Iaina moa eto France, tiana rakotary zaka France, Sandola Koweïty, Côte d'Anela Belgique, Rosemine France, Ericarak France, tiana rakotary zaka France, Asany Apôstôly Madagasikara, Miraray André Malala Madagasikara, Mimanambotsoa France, Tongasoa Marie-Jo États-Unis, Niana Maheno Soa Italie, Ravitakalo Madagasikara, Marie Hortensine Koweïty, Zamina Camarade en Jesosy France, Alléluia, Marina Tiana Canada, Artisan de Madagascar France, Etody Ranso France, Tsiry Ambaramela France, Belle Sava Koweïty, Alléluia, Razana Monique Koweïty, Lovlitina France, Kekerandrenasolo Madagascar, Podravolomboangy, La Réunion, Tous Jesosy mandrakizay, Allemagne, Côte d'Aléonie, Arabie Saoudite, Azaskapatitsi France, Marie-Angela Oman, Agnodina Rodriguez, Arabie Saoudite, Jesosy Mpandresy Madagascar, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, Bodo Ravolomboangy, La Réunion, efa teneko teo, Andrina Zuzel, Suisse, Kadaka Malala France, Soameva France, Palerito France, Azaskapatitsi France, Fontaine de la Nérina France, Lantania Manisaline Madagascar, tahiny Jesosy Fabirazana Kadaba Koweïty, Mampionina France, tahiny Jesosy ihany koa Eliana Miarine efa teneko teo, tsisy isorana, Olgaranoso Koweïty, anniversaire ny Razanasoa Sylvie androany, anniversaire Razanasoa Sylvie, dia mirary soanao ho tahin'Andriamanitra hatrany anie, ary dia hifamatra amin'ny andronao anie ny fiadanana men'Andriamanitra anao, lava velona, tombo fahasoavana, dia fahasalamana ery tanjaka sy fahasalamana sy eritsaina erim-batana ery ara-panahy no homanin'Andriamanitra anao amin'ity taona manaraka ity indray. Ndao tsika irary soa anazy Razanasoa Sylvie fa anniversaire ny androany, dia manoroka mamy anao izay rehetrarehetra izay eto tahiny Jesosy. Halleloia. Miloha an'izany rehetra aloha dia aleo tsika hivavaka, aleo tsika metraka ty fotoana ty ampiaratan'Andriamanitra ka dao ampandrotsika ny zandritsika Diaina eto France izy nivavaka fanomboana menanao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetrarehetra miaraka hivavaka isika hanomboana ny fotoana. Jehovah Raina tsara indrindra, anaran'i Jesosy Kristy dia manantona anao indray izay amin'izao alina mangina izao. Mankasitraka anao izay ary faly ny fonay satria mbola menao ity fotoana ity izay mbola ahafahany indray miara-miombom-bavaka, ahafahany indray mihaino ny teninao, ahafahany indray mifampahery amin'izao alina izao. Sotranao izay Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay, sotranao izay Jesosy ny amin'ny tontolo andronay, sotranao izay ny amin'ny lalana rehetra izay nalehanay ny fianarana na ny asa, ny adidy aman'andraikitra izay nataonay tamin'ity androany ity. Zavatra rehetrarehetra izay totosanay androany dia tsy avy aminay izany, tsy avy amin'ny herinay izany, tsy avy amin'ny tanjakay izany fa avy aminao irery ihany, fahasalamana avy aminao irery ihany. Nandrakotra anay ianao tamin'ny tontolo andro iny, rakofanao ny rahanao izay Jesosy dia mbola tonga soamantsara amin'izao fotoana izao indray. Marobe ny olona mety tsy tafody, marobe ny olona mety lasa tampoka any amin'ny hôpitaly, marobe ny olona mety nijanona tampoka ny ainy fa izay Jesosy mbola nomenao an'izao fahasoavana izao dia mbola velonay soamantsara izay eto dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahananao izay tompo malalo. Petraka feno am-pelantananao ary izao fotoana izao, feno ny fanatrihanao, akenao fanay masina meno ny tsirairay avy, akenao fanay masina mango ny tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fandarana izao, na izay mivantana na izay mbola iaino ao aoriana Jesosy dia ho vangino fanainao masina izany, azo teny sahaza ho anay izay ny teninao izay dia ao ny azo hery, ao ny azo fampaherezana, ao ny azo tory lalana, ao ny azo fampianarana Jesosy malala. Dia mankasitraka anao sahady izay fa hiteny aminay ianao ary homany ny fo sy saina mampananay ary ny zavatra rehetra izay mety manelingelina ny sainay sy manelingelina anay tsy fantoka amin'izao alina izao Jesosy malala. Dia enganenao ny asa rakofana amin'ny rahanao, na ny fitaovana na ny manodidina anay izany Jesosy mba hahafahanay mifantoka, hahafahanay mihaino n'izany hafatrao izany. Dia rakofy ny herinao kofanay masina pastera izay amelabelatra izay tondra tenin'Andriamanitra ireo izay hivavaka Jesosy dia ianao no ampiteny azy ireo Jesosy malalo.
diovy amin'ny ranao koa izay Jesosy satria tsy mendrika izay fa olombelona aoka andrahanao hanala ny fahotanay, hanala ny fahapetimpetenana indray tamin'ity tontolo andro androany ity Jesosy. Tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao rehetrarehetra Jesosy mamindrafo aminay. Dia ho anao rerahany voninahitra Jesosy. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka an'izany indray antsika tanatin'izay vavaka. Aleloia. Mamy izay netiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manakay pasoavana ane maly fitianao dia mitombo ositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Dia misaotra mankasitraka antsika rehetra ihany koa. Dia raha fampiarahana aloha tsika, misy mbola tsy nalabaiko rahalahy Markely nomboka teo hoe mbola tsy voateniko Markely Madagasikara, Jonathan Allemagne, Nasimi Mamio Koweït, Jesus Noer Kiama Koweït, Marie Rotansine Koweït, Vololona Nirina Rasoir Malala Liban. Alléluia. Marie-Jo États-Unis, efa nalabaiko daholy Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Asiny Apôstôly Madagasikara, Loblitina France. Fa ny tompontsika rehetra rehetra. Hiditra amin'ny fandarantsika hanao hira anankiray tsika. Dia avy eo hiditra amin'ny toriteny izay rahantsika amin'ny ranabavitsika. Loblitina. Alléluia. Fijoroana vavolombelona. Inona no nataon'Andriamanitra taminareo androany? Alléluia. Za androany niatrika zavatra somary mafimafy androany. Fa rehefa niatrika zavatra somary mafimafy androany dia vitako ilay izy. Alléluia. Fa tena tsapako hoe tena nomen'Andriamanitra hery ahako. Na niatrika an'ilay izy na teo ampihatrehana an'ilay izy na tao aoriana nihatrehana an'ilay izy tsapako nabesabesatra ilay zavatra izay natrehako androany. Fa rehefa nivoaka avy tao dia tsapako hoe nomen'Andriamanitra hery natrakan'Andriamanitra indray. Alléluia. Ny zavatra fantatro dia izao hoe tsy mbola nisy fotoana irahako tamin'Andriamanitra ka nivoaka resy izany tamin'ny zavatra izay natrehako, fa tsy maintsy mandresy. Alléluia. Dia nomba ny tanan'Andriamanitra, tena tanana mahery ny nomba androany. Ary hijoro vavombelona aminareo ary ny ariana any mbola hijoro vavombelona aminareo, mbola tsarovako ity andro androany ity dia tenako anareo fijoroana vavombelona ngezabe. Matoky an'izany izay nena inona ny azonao hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra androany? Anao hira iray tsika dia ao anatin'ny tiritinareo afaka mijoro vavombelona manambara ny fahasoavan'Andriamanitra izay niseho tamin'ny fiainanareo. Sady raba ihany isika tsy hitozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Bartel Madagasikara, Filanarakoto France. Fa iny Jesosy tsika rehetra ndao ary eno iritsika. Ka ariana tirity ao anatin'ny tiritinareo dia afaka manambara ny voninahitr'Andriamanitra. Ataontsika manomboka eo amin'ny marina tianay izy na ohatry dia eo ny hajantsika ny manomboka eo izany nareo dia afaka manjoatra no tsika eno izy. Mino finaritra daholo ta iny Jesosy. Vonintsary akory izao tontolo izao, tontolo izao efa fantatrao, na dia tsinotsinona nefa zao, tontolo defa notiavinao. Vonintsary akory izao tontolo izao, tontolo izao efa fantatrao, na dia tsinotsinona nefa zao, tontolo defa notiavinao. Nefa soavanao no nandangana, nefa soavanao no nanavotra, zao netory izao no nifasoavanao. Tsisy avy amin'io fa nifasoavanao natotro
Polizia kurizao tuturizao Tumpuozao ifafantajao Nade tsinu nade fazao Tumpuo de fanu chavinao Polizia kurizao tuturizao Tumpuozao ifafantajao Nade tsinu nade fazao Tumpuo de fanu chavinao Me faz suave Luna manhã Me faz suave Luna puxa Sono turista Luni faz suave Se abbiamo giù Fadi faz suave Sono turista Luni faz suave Se abbiamo giù Fadi faz suave Da Jesus, Joe, Nadia, faz favor, Sono turista, lui fa strada, ci abbiamo più, fa strada, sono turista, lui fa strada, ci abbiamo più, fa strada, da tutto Halleluia, tena tsara zany izy zany. Za moa nisy oranareo fa aveko mampiona fisaorana satria dia mampiona no mifidy ny tatoato zao mampiona no mifidy ny hira voalohan'ny fandarana dia nareo no mifidy ny hira aorianan'ny toriteny. Halleluia. Dia misaotra tsikitsika misaotra an'Andriamanitra dia Andriamanitra malifity antsika tsirairay avy. Tonga ny fijona avolombelona ary tsika. Inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo ndao ary vakitsika izany. Hoy izy marina ty anamana hoe deraina Andriamanitra fa navita ny journée-ako androany ary nahazo zesta kely deraina Jesosy. Halleluia. Izy koa nanoratra Tsara Jesosy malala fa voaray somatsara zara napiditra dosie tamin'ny toeram-pampianarana iray sady tsy mila mandalo examen tao amin'ny intsony. Halleluia. Misaotra Jesosy. Dia mankasitraka amin'ny pastera nitondrana. Halleluia. Deraina Jesosy. Andriamanitra malifitia tongava amin'ny ambony indrindra. Halleluia. Mahafinaritra be kosa indry. Tsara Jesosy. Halleluia. Ny toy rehetra dia efa petraka eo am-pelantanany. Halleluia. Tsara rira tozo ao zay Angidina Rodriguez deraina Jesosy fa dia tena afa-po tanteraka tamin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny amenakavy kely teo foana izy na nivoaka nanitra ary mbola nanome izay nahasoa sy sahaza ho anay ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen. Halleluia. Tsara ny tompo. Sotran'Andriamanitra mpasitrana rananavy be tampoka sy nalemy mihitsy voninahitra ho azy irery ihany. Sotran'Andriamanitra sitrana somatsara ianao. Halleluia. Tsara be rira ozy lovely. Halleluia. Sotran'Andriamanitra ozy izy lina
Saotran'Andriamanitra lehibe fa raha tsy hita nandritra ny andro vitsivitsy ny lakile an-tranonay dia letiko ambavaka dia androany hita somatsara ilay izy. Aleloia, saotra Jesosy malala, saotran'Andriamanitra fa tena azo karama amin'ity volan'ity indray ho an'i Jesosy ny voninahitra. Félicitations antsika menakavy a. Aleloia. Efa voaloatra ke tokony be tabe no mijoro vavombe loatra ny lina zava-dehibe ke raha zaho mahazo karama izany a. Misy taminareo ke taloha miasa 10 volana dia tsy omeny patron karama a. Misy karama lotsy kelikely zava-dehibe nye zany karama azo izany. Aleloia. Na ny tontolo aniko androany izy tojo a, isaorako an' Jesosy fa aty amin'ny ilina ivelan'ny Allemagne za zao no alefa niasa dia sady manao vakansy ny miasa fa tsy dia misy atao mihitsy aty indry fahasoavanao marina Jesosy fa dia mitsotsoka rivo-dranomasina mahafinaritra ery. Tao ao za voan'ny CB fa rehefa taty dia sitrana tanteraka ny seriko tratran'ilay rivotra mahadio be. Aleloia, amen. Nay zary tojo misy nosy kely mbola Allemagne zany ohatra mahavariana anazy zany, misy nosy kely ranomasina nefa mbola Allemagne hoe ohatran'ny mahinana raha zany tanàna zany tsy raha tsy mahadiso azafady mahaliana be mieritreritra indrizy hoe nosy kely ivelan'ny Allemagne fa mbola anaty Allemagne ve sa hoe nosy kely hafa mihitsy tena any amin'ny toeran-kafa mihitsy zany. Aleloia, tsisy isaona Rodriguez amin'ny voninahitra lehibe an'Andriamanitra tsy nambolamena fa mbola hanome ny tombonandro fahasalamana sy narovany tamin'ny zavatra rehetra. Aleloia, amen. Aleloia. Ny tontolo androko androany izy sandola nisy ny seho tamiko saika nisy olona mitaka fa teraina Jesosy malala fa tsy vitaka tamin'ny noho ny fanahy mahery Jehovah-Andriamanitra. Aleloia, tsara ny tompo larovan'Andriamanitra tamin'ny fisolokiana. Direct Jesosy mbola nomeny tombonandro izay menakavy sady vita somatsara izay natao rehetra. Aleloia, tsara ny tompo makasitraka direct. Aleloia izy Fabiola, direct Jesosy fa mahafinaritra be ny tononkalo ny tontolo androko tandroany mbola nitafian'Andriamanitra hery tanjaka sy fahasalamana fa tsy naheny fanaintainana areti-nify kely na za androany zahoatra ny tompo tamin'ny zavatra rehetra. Esory ny nify rehefa tena marary foana. Aleloia, tsara ny tompo. Raha misy zavatra atao rehefa dia manala nify Jesosy. Voninahitra n'Andriamanitra fa betsaka ny ady mitondra fahakiviana ny lalovako tatoato fa misaotra an' Jesosy afa nandresy foana. Aleloia, voninahitra ho azy irery ihany. Tsara Jesosy, ny ato anao Andriamanitra. Aleloia. Misaotra n'Andriamanitra tsara ny fitantanany nandritra ny tontolo andro feno fiarovany. Aleloia, amen. Nao Gisbert. Misaotra an' Jesosy fa tena nataony tsy nankely tamiko ny aretina. Za moa voan'ny varisella tamin'ny heriny ohatr'izao. Nisy ankizy vody nifindrahany koa za dia mbola tsy tratrakay feno bouton ny vatako rehetra sy ny tarehiko sy ny lohako. Za efa sitrana zay vao azo ny résultat hoe tena varisella nahazo anao dia ozy ny dokotera androany tokony grave izy raha ianao efa lehibe zao no mikany tratra nefa ozy tsy nisy forme grave fa tsy nisy fièvre sady vetivety kely dia afaka dia raiko Jesosy fa nanaingo ny vatako ohatrany bouton. Aleloia, dia raina Jesosy, mahafinaritra Andriamanitra. Dia raina Jesosy fa narova sy nomban'ny fahasoavana ny tontolo andro izay mianaka ao izy lovely. Aleloia, amen. Aleloia, voninahitra n'Andriamanitra rery ihany faly be za fa teo fa niteny papan'ny Elioty hoe mbola miasa 4 mois ilay izy tokony congé tamin'ny juin ity. Dikan'izany Elioty hiditra zao dia misy namana izy misaotra an' Jesosy. Tsara Jesosy. Aleloia. Misaotra toy izy nanome fanamariana manaova vakansy finaritra ary mangalaty tsirony amin'ny rivo-dranomasina. Ny ady raiko Jesosy fa nome fahasalamana androany maly voan'ny sery tampoka sady vizana be. Misaotra Jesosy. Aleloia. Tsara ny tompo. Aleloia. Zay ny fijona vavolombelona anareo.
ho an'Andriamanitra ny voninahitra tahiny tompo isika mianakavy. Zay no ely dao atsika hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ampandrotsika na vavintsika laovilitina hitondra antsika ao anaty tenin'Andriamanitra. Ozy izy Maria Angela hoe tenen'i Jesosy fa androany dia tsy nisy asa natao ka namonjy serina mangingiza bavaka tamin'ny tompo. Haleloia. Mahafinaritra be maheno an'izany mba misy fotoana mangingina dia tsy variana tany amin'ny fifidianana. Iza ny lany tany amin'ny Madagasikara tany nalaza be ty fifidianana tamin'ny teo tena mbaliana tamin'izany fifidianana tany amin'ny Madagasikara zany. Iza mba manam-baovao tanàna toerana vitsivitsy mba mahaliana anahy fa za moa tsisy fotoana nijerena an'ilay izy fa tsy maintsy hitako ihany zay raha pitro hoe inona ny tena marina. Iza naresy tany amin'ilay tanàna atao hoe Ikongo, tany amin'ilay tanàna atao hoe Faratsio, tany amin'ilay hoe tana 2, tana 4 dia tana 5 dia ilay Avaradrano. Mba mahaliana anahy zany hijerena an'ireo tanàna vitsivitsy. Izy naresy tany hoe dia Diegoville. Raha misy manam-baovao nareo dia mba mampitao amiko eo mba haliana tamin'izany hoe izy ary zao tamin'ireo zavatra etona hoe Ikongo dia Faratsio dia tana 2, 4 dia 5. Dia ma tsy hitako vezivezy eo amin'ny anina hoe misy problème ry misy anina ry dia Diegoville dia Avaradrano sy Atsimondrano Antananarivo. Mba ohatry mba mahaliana kely anahy fotsiny izy ary mba lany tamin'izany toerana zany. Zay ary no ela dao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Hoy izy versena hoe misaotra an'i Jesosy tamin'ny tontolo andro fa nety tsara ny tontolo andro tsara Jesosy. Haleloia. Dao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika aloha hanao ny fitenenana. Aleloia. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo pastera ho aminao sy ny ankohonanao dia tononoko amintsika tsirairay avy izay tonga manaraka an'izao vavaka fiambenana izao ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Dia raisiko fifaliana ho anao indray moa ry havana ny zaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay fampaherezantsika amin'ity anio ity. Dia ny tenin'Andriamanitra io zaraiko amintsika androany moa dia hitantsika indrindra izany ao amin'ny bokin'ny Lioka. Lioka 2:9-30 ka hatramin'ny 7:70 dia ny soramandry amin'izany tenin'Andriamanitra izany moa ry havana dia hoe ny niverenan'i Josefa sy Maria ary Jesosy nakany Nazareta sy nitondranan'i Jesosy niakatra tany Jerosalema rehefa 12 taona izy. Dia mivakotra izao ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalan'ny tompo dia niverina tany Galilea izy dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitomboka niahery sady feno fahendreny ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo ary araka ny fanaony amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Amen. Ry havana malala Jesosy mbola zaza dia fa feno fahendrena araka n'izany tenin'ny soratra masina izany. Efa ny fahasoavan'Andriamanitra nameno azy dia miavaka foana moa ry havana zaza izay hoe manana an'Andriamanitra izany dia tahaka an'izany Jesosy satria niaina n'izany. Mbola kely izy dia niaina zatra niaina tenin'Andriamanitra nakatolalana no be azy naraka ny lalan'ny tompo sy ny soratra masina. Dia izao ry havana 12 taona Jesosy araka n'ilay voarentsika teo dia fa niavaka ny tombo ara-panahy ny tombo fahasoavana. Dia raha mitaha amin'ny zaza 12 taona ankehitriny izany ry havana dia mampalahelo ny zavam-misy fa ny ankamaroany zaza ankehitriny ry havana 12 taona mbola latsaka n'izany akory aza dia fa manaonao vona ry havana. Ny sasany izany moa dia fa hoe na zany tenin'Andriamanitra izany tsy fantany, ny tenin'Andriamanitra izany tsy mihavana dia fa hoe tsy miasa saina na liana amin'izany hoe miaino ny tenin'Andriamanitra izany fa variana amina resaka réseaux sociaux ohatra. Dia eo koa no karazana jejoana seho amin'izany réseaux sociaux izany toy ireny TikTok ireny Snap ireny. Dia matetika fomba fiteny lasa teniteny foana, teny ratsy, teny mamofady.
dia heveriny fa mety izay ataony izay ry havana, dia nefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy tahaka ny ainan'i Jesosy tamin'ny mbola fahazazany, nefa dia tena hoe tsara lahatahaka. Lasa aentin'ny fivoarana ry havana, aentin'ny teknôlôjia amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny zaza ankehitriny. Misy zanabazaha maromaro zao ry havana ety aminay ety amin'ny manodidina anay sy ny olona fantatro moa zany dia mampalahelo fa mbola 12 taona 13 ry havana dia efa misipa dia tena gaga za ry havana. Za tamin'izany 13 taona zany marina hoe tamin'ny andro taloha zany fa mbola tsy misipa zany ry havana, tsy mahalala an'izany akory dia variana sy lany andro amin'ny telefona mifampiresaka amin'izany hoe sakaiza zany, nefa dia mbola kely ry havana. Dia mampiseho an'izao karazana jejejona makiazy sy ny rehetra makiazy sy ny rehetrarehetra zany ry havana malala, dia mampalahelo fa dia lasa mivarina kajy ny tanora ankehitriny ry havana malala. Mampalahelo, tena mampalahelo, tsy arakaraky ny tokony hoe irian'Andriamanitra sy tadiavin'Andriamanitra ho amin'ny zaza mbola amin'izany hoe taona 12, 13 taona zany. Dia mampalahelo ry havana, vitsy tena vitsy zany hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra zany, dia lasa hoe foana tanteraka ny famakinan'ny baiboly ry havana. Ny ray aman-dreny mihitsy ary indraindray hita hoe manome vahana an'ireny ankizy ireny ry havana malala, manome vahana dia tena hoe miteny mihitsy hoe manaraka fivoarana ny ankizy fa mety eo ataony io fa nareo ny tamin'ny andro taloha, indraindray moa misy miteny ohatr'izany mihitsy. Dia diso nefa izany ry havana malala, diso sika ray aman-dreny raha hoe tsy manara-maso amin'ny zanakitsika amin'ireny resaka réseaux sociaux ireny fa lasa manaonao fahatany ny zanatsika ry havana. Tokony hoe manabe araka ny tokony ho izy ny zanatsika ry havana malala raha tiatsika hoe andeha amin'ny lala mahitsy ny lalan'ny zoran'ireny zanatsika ireny. Ozy ry havana ny ohabolana ao amin'ny ohabolana toko 9 fa 5 dia mivaky toy izao hoe misy lalana ataon'ny olona fa mahitsy kanjo, lalana mivarina amin'ny fahafatesana. Amen. Mampalahelo zany ry havana, dia inoko angamba fa tsy tiatsika hiafara amin'izany hoe fivarianana amin'ny fahafatesana zany ny zanatsika, fa mila mitandrina isika ry havana malala. Vao aingana zao ry havana, nisy mpiara-miasa tamiko izay tena hoe nitomany na alahelo fa nanina hozy nareo na ray appel fa zaza mbola kely noho ny amin'itony resaka réseaux sociaux tony na hamono tena ry havana, dia izany rehefa tsy manana an'i Jesosy ry havana lasa mamono tena na natona tena tamin'ny tady, dia tsy ho zanakitsika anie izany ry havana. Raha tena hoe vao beazitsika amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hanao an'izany mihitsy fa atahotra an'Andriamanitra ny zanatsika. Dia izao ry havana, dia mbola kely ny zanatsika dia mila zarina amin'ny lalany aleha, beazina amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahalala atahotra an'Andriamanitra, satria ny fatahorana an'Andriamanitra no voaloham-pahendrena, tahaka ny fahendrena nanana an'i Jesosy ry havana. Dia ampisehoy an'ny zanatsika ihany koa fa isika ray aman-dreny dia hitany fa hoe manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka, tia an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra sy matahotra an'Andriamanitra. Any ivelan'ny tokantranontsika any ohatra izao, any am-pianarana, any amin'ny ankizy namany izay tsy hitantsika maso any, ny zanatsika mety hoe mifanerasera amin'ny olona tsy manana an'Andriamanitra, olona tsy mino an'izany fisian'Andriamanitra izany, dia any ahitany karazana zavatra ratsy maro isan-karazany. Any indrindrandrindra koa ary ny devolo ny tena hoe misitona mitady haka ny zanatsika, fa anjarantsika manabe dia indrindrandrindra mitondra mbavaka n'io zanatsika io mba tsy ho voasariky ny reny namana reny. Dia raha mitady voasariky ny namana moa ny zanatsika dia izay ny tokony ataontsika ry havana, apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra mba ho arovany isanandro. Dia izay ny tena hoe ilaina ny fanabeazantsika ny zanatsika ry havana malala. Za zao ry havana tena hoe vao aingana tena
na ray antso za ry havana tamina ray aman-dreny mpianatra miara-mianatra amin'ny zanako dia taitra be moa za satria tonga dia tezitra be io ray aman-dreny io dia niteny hoe nisy teny tsy nety nataon'ny zanako amin'io amin'ny zanany dia teniteny foana nanao betizy zany dia taitra be moa za dia nitomany sady nalahelo be za fa tena tsy naprisiko le izy dia andy nefa ny havana zanako zany angambany ataontsika hoe hatramin'izay mbola nipetrako teto amin'ity toerana ity tena angambany izay olona miantso anahy dia tena hoe tena endry ny zanakao ohatran'izao ny zanakao tena mahafinaritra dia vao asa ny olona isanandro hoe vao manaja olona ny zanakao dia tena hoe retour positif zany azafady amin'ilay teny frantsay fa hoe tena hoe mahazo tera amin'ny olona any ambadika any fa tena hoe zaza tsara taiza ny zanako dia taitra be mihitsy za ry havana vao naheno an'izay antson'izay ray aman-dreny izay dia inona nataoko izy izy nareo nalahelo za dia ho za hoe Jesosy zangy eo a Jesosy hitanao ny fanabeazako an'ity zanako ity ara-panahy ny fitondrako am-bavaka ny fanoroko an'ity zanako ity sanandro dia misy an'izany zavatra zany ve ho nefa atao trano dia tena hoe endry dia nalahelo dia vita iny ry havana malala inona nataoko nanondroka ny lohako za dia mivavaka za ry havana napetrako teo ampelantanan'Andriamanitra ny momba ny zanako dia vita ny vavako dia nisentro kely za dia tena hoe tsapako maivamaivana tato anatin'ny foko dia natsoko le zanako dia nanariko teo tena hoe nokapoako mihitsy moa ry havana ny zanako tamin'izany fotoana izany vao aingana io dia nokapoako satria moa ny tenin'Andriamanitra teo fa milaza amintsika hoe izay nitsorakazo izy dia tsy tiany zanany tiako ny zanako matoa nikapoako ry havana malala dia nitomaniko moa le zanako dia mifona dia nitsindritry hoe tsy hanao tsony dia zany ry havana matsiaro sambatra hoe manana an'Andriamanitra matsiaro sambatra manana ny fanahy masina manolo-tsaina fa raha hoe tsy teo ny fananako an'Andriamanitra raha tsy teo ny fanahy masina nanolo-tsaina hoe eto am-bavaka io zanako io dia anaro dia angamba ry havana dia tena hoe tsy haiko hoe inona zany zavatra nitranga dia ny tenin'Andriamanitra moa ry havana amin'io boky ny lioka izay nivakitsika teo any amin'ny 9:5 any dia milaza toy izao hoe dia mivaky toy izao hoe ary niara-nidina tamina ka Nazareta izy ka nanoa azy zany nanoa zany ry havana dia hoe nankatoa zany hoe Jesosy dia mankatoa dia tahaka an'izany ihany koa ny ataon'ny zanantsika ry havana rehefa tena hoe voabentsika beazitsika amin'ny tenin'Andriamanitra sady anarintsika dia tokony hoe hanana fahendreny dia mila apetratsika atolotsika ho an'Andriamanitra isanandro fahendrena ry havana zany no azony zanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra mitombo fahendrena tahaka ny Jesosy dia amin'ny 9:5 farany amin'ny olo io koa dia ozy ny tenin'Andriamanitra ary Jesosy nitombo saina sy ny tena sady nandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona amen zany ry havana ny vokatry ny fanabeazana ny zaza araka ny soratra masina mitombo saina mitombo tena ary mandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona dia tahaka an'izany ry havana ny zanako hatramin'izay nitombo fitita amin'ny olona foana fa zany hoe nisy an'itindray andro naningana aty ry havana dia tena hitako mihitsy hoe namana any ambadika any dia mila mitandronytsika amin'ny zanantsika dia apetratsika ao ampelantanan'Andriamanitra foana dia beazitsika araka ny fanahy masina foana fa eo ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra miaro azy miaro ny zanantsika ry havana malala dia raha tiantsika koa ny zanantsika tombo hery sy fahasoavana dia androsotia amin'Andriamanitra dia sy androsotia amin'ny olona dia kolokoloy tsara ry havana ny fanabeazana ara-panahy sy ny fananana fiainam-bavaka ary ny mametraka tsy tapaka ny zanantsika eo ampelantanan'Andriamanitra dia sika ray aman-dreny ihany koa izay fitaratra ho an'io zanantsika io mily sika mihitsy koa ry havana manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka ry havana malala fa adiditsika ny manabe sy mamboly ao an-tsaina ro am-polo zanantsika io ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fitoerana ao amin'ny Jesosy mihitsy dia mihitsy manatoky za ry havana malala fa tena hoe
na hery ianao nandray an'izany teny izany ary hiasa amintsika tsirairay avy any fanahy masina andraisantsika n'izany teny izany mba hanovantsika tsirairay avy dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Aleloia, amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ny nanambavy Lovelitsika tamin'izany teny mitory fampianarana sy fananarana be izany. Halleluja. Ho an'ny zanantsika. Halleluja. Mety be ny nataonao ka ten'Andriamanitra mihitsy tena milaza ny marina ny teninao teo. Vadam-pianarana antsika tsika ty andafy moa sahirana momba n'izany mampitaizana zanaka izany fa ty be da raha hitan'ny olona hoe kapo-janaka izany fa tsy izany ny fitaizana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra mitombositra aloha misaotra betsaka Lovelia, mitombositra dia mitombo fa soavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluja. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny obolana any ary raha tenin'ny ranambavy Lovelia teo moa izy izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tiany zanany. Raha tsitsianao zany ny tsorakazonao manao tsy mety ny zanakao dia tsitsianao ny tsorakazo zany hoe tsy ampiasainao ny tsorakazo dia tsy tiany zanakao anao fa zay tiany zana aloha ny tenin'Andriamanitra dia manafay azy raha mbola kely izy any amin'ny obolana 7:10 misy an'izany teny zany. Manafay fa tsy mamono samihafa ny amin'ny obolana 22:15 ihany misy teny manao hoe miraikitra amin'ny fonony zaza izy ny adalàna fa ny tsorakazo famaizana ihany no ampanalavitra azy amin'izany. Ny adalàna zany dia miraikitra amin'ny fonony zaza, zavatra ray ihany ny ampianan'iny adalàna iny aminy, tsorakazo famaizana fa tsy famonoana ho averika any. Misy koa mantsy ray aman-dreny tonga dia mikapoka tena amin'ilay tena le tseran'ny aina fa tsorakazo famaizana. Zay zany ny mianatra antsika voalohany anaro ny zanakitsika. Problème tonga ry havana. Jerenareo zao milasa be saika mieritreritra ny zavatra nytenen'ny Lovelia rehetra teo. Fa Jesosy teto 12 taona fa niaiky ny olona. Miaiky ny olona. Ary volazan'ny tenin'Andriamanitra fa zareo vakiko ilay tenin'Andriamanitra 7:7 amin'ny Luka 2:2 ary talanjona andraso 7:7 ary rehefa afaka tenao dia hitany teo akanjany tempo izy mipetraka teo fovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Mipetraka teo fovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy no ny fahalalany sy ny fahamaliany. Jesosy dia tena nahira-tsaina. Jesosy dia tena nanao tena nanino izy tena nanana fahendrena, nanana fahalalana. Halleluja. Satria maninona? Satria isy fanahin'Andriamanitra izy. Jerinareo tokoa kely avany mamperitreritra amin'izao. Tamin'ny andronay aloha izaho aloha hitako hoe lasa aloha kely ihany tamin'ny ditra 12 taona koa nanomboka mba ny vocal voalohany na palahelo ihany zany dia fiainako izany. Fa raha jerena tamin'ny ankapobeny tamin'ny fiainanay tamin'ny mbola andron'ny fahazazanay 12 taona 13 taona izany mbola endry ny ankizy, mbola endry. Fa raha mahita ianao amin'izao fotoana izao amin'ny 12 taona izany ny ankizy aty rehefa nefa asen'ny mpampianatra sy ny mpanabe misafidy teo ho lehilahy ianao sa teo ho vehivavy. Fantatrareo zany aty andafy efa asena misafidy ao amin'ny 12 taona iny ankizy dia efa asena misafidy inona no tianao, hijanona ho lehilahy ianao, hijanona vehivavy ianao, ity lehilahy ianao sa ity vehivavy ianao, raha lehilahy ianao na vehivavy. Safidy malalaka. Izany zao safidy apetraka amin'ny olona 12 taona aty andafy. Enjany izany. Ny ao amin'ny Baiboly ny zanak'Andriamanitra 12 taona izany mahay Baiboly. Hikagan'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Hikagan'ny olona. Ozy Jaona bokin'ny Jaona 7:15. Dia gaga ny Jiosy raha nanao hoe nahoana ny naiza amin'ity soratra nefa tsy mba nianatra izy. Dia namalahy Jesosy ka hoe tsy hany mpampianarako
fa an'izay naniraka. Nefa Jesosy tsy nianatra. Fa maninona Jesosy? Nisy fanan'Andriamanitra. Inona no nandaniany Jesosy ny fahasanzany? Ny tenin'Andriamanitra. Niaina tao anaty tenin'Andriamanitra. Teto an-tany olom-banona Jesosy. Ary marina ny tenin'Erika mbola nanao tantara 20 taona izany. Zao efa mandroso be. Raha hitantsika zao ny zanak'ireny mpira malaza, mpira amerikanina. Mbola vao efa taona nge zany dia efa ataony manao mannequin, 5 taona dia ataony manao lasa mannequin dia misy zanaka mpira frantsay vazaha frantsay zay 13 taona izy, 14 taona dia efa mannequin, efa mpilatro. Dia efa reny efa mademoiselle be, efa mandray vola be, dia efa miteny efa majena. Jerenareo amfarina anaty. Misy boxeur amérikanina zay. Tonga dia tsy lamboty zany. Tena finaritra ana ilay fomba fisaina. Araka ny teny taminao hoe zanak'ireny mpira amerikanina, tsy dia tiako miteny anaran'ny zareo. Misy zanak'ireny actrice, acteur, mannequin, mpanao lamody ireny, ny zanany tonga dia efa formeny hanao ohatra anazy. Dia tena teneniko anareo zany hoe tena tonga dia efa volavolaina ilay zaza, tsy nandalo fahazazana akory ary ilay zaza vao tonga dia mademoiselle kely tonga dia olon-dehibe. Fa zanaka boxeur amérikanina, anisan'ny boxeur nalaza indrindra tao Amerika tao, mbola velona any izy zao. Niteny taminy ny zanany hoe zary dada hanao mpanao boxe ohatran'ny dada. Tonga dia nibedesiny. Tonga dia nibe. Inona ozy izy ny anaovanao an'izany? Izy nefa amin'io boxeur izay zaho izy izy miteny ianao nalefako nianatra tany amin'ny université. Nalefako nianatra amin'ny faneraseraman'olona ianao nianatra. Mandeha manana ny tranonao ianao, meko tomobile dia hanao boxe be ianao izy. Zany izy izy matoa nanao boxe, za tsy nisy atao ary za tsy lamboty. Fa za matoa nanao an'ireny izy izy, mba tsy nanako zanaka boxeur. Dia niady nanao boxe mafy mba hianarana zanako sy hatafitana zanaka. Ka tsy tiako ianao izy tiako any anaty braon mihitsy ianao. Mpandrara sy ny sisa fa tsy tiako ianao hanao ohatra anazy. Tena hoy zany tena any amin'ny jilamboty indray misy ny fitsinjovana ny zanany hoe tsy fantany fa tsy tsara ny lalana nalehany. Dia nibedesiny zanany tsy hanao an'izany. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zanany rehefa ny zaza rehefa dia mbola zaza izy. Inona ny tianao hifaran'ny zanako? Za tena variana mahita an'ireny olona malaza eto amin'ny réseaux sociaux, influenceur sy ny sisa ireny. Dia atao sorona ny ankizy. Atao sorona ny ankizy, atao jejojejo sy anona eo amin'ny Facebook angalana j'aime sy j'adore amin'ny olona eo. Tsy ry havana malala, tsinjovy ny zanakao. Raha tianao halaza ny zanakao, ataovy malaza amin'ny asan'Andriamanitra. Ataovy malaza amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa tao amin'ny baiboly izay rehetra beazina araka ny sitrapon'Andriamanitra, zaza lasa lavitra daholo. Zaza lasa lavitra daholo. Ary na ilatsaina. Matitoko fafito nge terentsika. Nigagana ho azany Jesosy zany. Matitoko fafito, andiny vavalambaopolo. Ary nefa vita an' Jesosy zany teny zany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany. Satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy taka ny mpanolo-dalàna teo aminy. Inona fotsiny nataon'i Jesosy? Nanao sitrapon'Andriamanitra izy. Dia nanino izy rehefa nanao sitrapon'Andriamanitra? Rehefa nanao sitrapon'Andriamanitra izy dia nanino? Nahay izy. Nahay tenin'Andriamanitra. Ary ny fampianarany tsy taka an'iretsy olona mianatra fotsiny fa tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Fa nanana fahefana izy
Ngera afaka malala baiboly samy betsaka ny afaka manazava io. Misy nianatra ny tena tany amin'ny fianarana ambony mihitsy. Mipopoaka mihitsy ny diplôma. Fa ny fanontaniana tia ny toetra tao an-trano indray ve io zaza io? Nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Azo atao ngerana zay na profy ny mpampianatra gymnastika anay taloha, mpampianatra gym anay taloha. Malaza be mpanao mampimeo anaty télé ao moa izy ao Madagasikara ao. Profna gym izy ao Madagasikara. Zany hoe nianarana fotsiny a. Nianarana hoe zao ny fitariana fampianarana olona manao gymnastika. Tsy fantatro avy. Zao ny fanaovana échauffement, zao ny azakazaka tonona ny vehivavy, zao ny azakazaka tonona ny lehilahy, zao ny zavatra atao. Fizy avo izy tsy sportif akory izy Madagasikara ara-dalàna misotro. Fa nianatra, fa prof izy, profna gym. Be dia be ny olona afaka manao fampianarana amin'ny baiboly. Fampianarana baiboly, vakino io dia étudier io dia avoaka amin'izay araka izay famoahana azy. Fa Jesosy tsy ohatran'izany a. Ny mpanorandalàna koa nianatra. Ny fariseo koa nianatra. Jesosy tsy nianatra fa tonga dia nomena. Ary ny famoahana Jesosy zany tonga dia miaraka amin'ny fahefana. Talanjona ny olona. Talanjona ny olona. Hoy izy Davida hoe, hoy izy Davida mpanjaka, Salamo 8:1, 8:7. Hoy izy Davida hoe, endry no mpampianatra rehetra aho izy. Endry no mpampianatra rehetra ahako. Satria ny teny vavolombelonao ny fisaintsainako. Endry no ny antom-panahy satria ny didinao no notandremako. Ny fitandremana didin'Andriamanitra. Iliavako. Mahatonga fahendrena. Endry no mpampianatra rehetra aho izy. Zany mahatonga antsika tsy tokony ho kivy sy atahotra. Be dia be ny mety olona miteny. Fa mba nianatra teolojia taiza nareo e. Mba inona ny mba hainareo momba ny baiboly io e. Ny Davida miteny vavolombelon'Andriamanitra ny fisaintsainany andro aman'alina mijery. Ianao ve ravana mba mananao fa zarina zany? Na tsy anjaranao ary nareo atao ny gropy, na tsy anjaranareo ary no mitory teny. Mba misy afisafana tenin'Andriamanitra eny an-dalana. Za ny fomba fataoko dia manana taratasy kely izay miaraka amiko. Ny an-dalana any mieritreritra. Mety mety hatrangan-javatra na eny an-dalana eny na ao am-piasana ao tena tsisy atao iny dia mieritreritra n'Andriamanitra eo. Na misy tenenin'olona na misy zavatra ohatr'izany dia tonga dia any amin'Andriamanitra foana no mivilina saiko. Dia avy tako tory teny mieritreritra eo. Teny vavolombelonao no fisaintsainako. Za miteny anao androany a. Fa raha manao tahaka an'i Jesosy tsika dia mba hikakan'ny olona koa ny fahaizantsika. Dia izy teny hoe tsy le tia ve le arak'izay tenenin'ny olona eo. Misy efatra mirahalahy izay diso fantatsika. Babo nalefa tamin'ny Babilôna niaraka tamin'izay babo rehetra. Rehefa nipotehany Nebokadnezara ny Jerosalema ataony fahirana dia nipotehany. Dia nentiny babo ny olona dia tao anatin'ireo izy naka zanak'Andriana ambony firazanana dia zatovy tsy nisy kilema hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina ka mendrika toetra andapan'ny mpanjaka. Tevitra ny mpanjaka dia nitady olona atao haingona lapa. Dia mila olona sady zanak'Andriana izy ary tsy zanak'Andriana tsotsotra fa zanak'Andriana ravorazana.
zanatra navalina. Dia satovy zay tsy nisy kilema fa tsara tarehy Daniela toko voalohany, boky ny Daniela toko voalohany andininy efatra raha vadiko izany fa adiniko ny laza. Sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina ka mendrika hitoetra ao andapa mpanjaka. Sady nasainy nampianarana ny taratasy sy ny tenin'ny kaldeana. Ary ireo koa nampanodinina nokanana hanina hoan'ireo isan'andro avy tamin'ny haniny avy tamin'ny divay izy fisotrony mba hamelomana azy 3 taona. Ary rehefa afaka izany dia toetra eo anatrehan'ny mpanjaka izy. Izany hoe misy jiosy maro tao izany fa tsy ry zareo ireny. Fa tamin'ireo kosa dia nisy avy taranan'anaki-Joda. Taranan'anaki-Joda izany Daniela, Hanania, Misaela sy Azaria. Ireo ilay natao hoe Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Ireo efadara eo na dia nisy jiosy hafa aza teo taranaka hafa dia niavaka ireo efadara eo. Ary matetika ao amin'ny taranan'anaki-Joda ao dia ivoahana olona ohatran'izany. Ivoahana olona manana tantara mafy. Jesosy ange taranan'anaki-Joda. Halleloia. Davida ange taranan'anaki-Joda. Halleloia. Vao Joda zany misy olona mivoaka ka reto izy efatra amin'ny raharaha reto dia olona niaina araka ny sitrapon'Andriamanitra voalaza teny Andriamanitra amin'ny andininy fahavalo. Ary Daniela ny tao am-pony tsy adotiny tena tamin'ny anjara hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony. Tsy mba olona taitaitra amin'ny fiainan'izao tontolo izao izany ireo. Tsy mba olona taitaitra riavana amin'ny rendrarenina amin'izao tontolo izao izany izy efatra amin'ny raharaha. Fa ireo tsy nandoto ny tenany amin'izao tontolo izao. Na dia mbola tanaty fahatanorana ary. Nisy sakafo matsiro tao nisy divay sakafon'ny mpanjaka sy divay fisotron'ny mpanjaka fa tsy nentiny sotro tamin'ireny izy. Izao no tao an-tsainy tsy nampianarina anay izao. Halleloia. Tsy nampianarina anay ireo. Ary ny zavatra fataon'ireo tany fihinan'ireo tany amin'ny tany nisy azy na dia babo tamin'ny Babilôna ary izy dia ireny ihany ny fihinana. Ohatra izao tsika miala tany Madagasikara tsika vary ny fihinantsika. Efa mandeha amin'ireny restaurant buffet ireny buffet à volonté ireny dia vitsy ihany ny olona mihinam-bary. Izaho anisan'ny tena mihinam-bary rehefa tonga any amin'ireny. Satria maninona ireny ny fihinako tany Madagasikara. Mbola tsy mety tavavadika mihitsy hoe ovy ny fihinako aty raha izay ny fihinan'ny vazaha. Mbola tsy mety tavavadika mihitsy hoe fromage ny tena zavatra tiako rehefa aty. Mbola vary sy laoka henomby sy fangarony. Halleloia. I Daniela sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego izany hoe Hanania, Daniela moa izany natao hoe Beltesazara. Beltesazara, Sadraka sy Mesaka sy Abednego efa nanana ny fihinany araka ny sitrapon'Andriamanitra tany amin'ny toerana nisy azy. Na dia nomeny ny mpanjaka haniny mpanjaka azy. Misy sakafo lafo vidy be mihitsy ny aty andafy rehareny mihinana an'izany. Fa biby maloto. Izay tsy nampianarina hihinana biby maloto. Halleloia. Izao mba fangatan'izy efatra amin'ny raharaha nangataka zavatra mehezan'ny olona. Dia nataon'Andriamanitra dia izao no nataony nangataka tamin'ny lehibe an-tandapa izy mba havelany tsy handotiny tenany mba alalo izay mba tsy hinana an'ireny. Gaga ny olona ozy ny olona izao mihitsy fanarotana fihinana sakafo mpanjaka ve dia tsy tianareo e. Izy zavatra amin'izay izay tsy tia handotiny aminazy maloto iny. Mpanjaka ve dia hinana maloto? Ie. Rehefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra tsy mihinana sitrany zavatra araka sitrapon'Andriamanitra dia maloto na mpanjaka azy. Dia olona lehibe an-tandapa tamin'ny Daniela mahatahotra amin'ny mpanjaka tompoko azy izy izay namparokana ho aninareo sy nosotronareo. Anao ahoana raha mahita ny tarehinareo mahino ny zatova namanareo izy? Moa tsy hanamerika ny mpanjaka va ianareo ka ho tapahany lohako? Dia hoy Daniela tamin'ny mpiadidy. Izay nitendren'ny lehibe an-tandapa ho mpiandry an'i Daniela sy Hanania sy Misaela ary Azaria. Masiny ianao
izao toetra filony zay mpanomponao areo ka omena hanykotrana ho aninay sy rano hosotroanay ray hoe any hanykotrana sy rano mahafaty hoe mihinana hanykotrana sy rano raha reo ny zavatra madio teo andapa akory tsy mitsodrano anay hanykotrana sy rano ihany no haninao fa iresaka aminao hoe hoe misy ny zavatra rehareny amin'izao tontolo izao tsara eny amin'izao tontolo izao fa misy ny zavatra tsara sady masoa atao amin'Andriamanitra hanykotrana sy rano ihany no mihinanay ozy izy dia aoka izahana ny anatranao tarehanay sy ny tarehan'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny hanin'ny mpanjaka ary araka izay hitanao dia ataovy amin'ny mpanomponao defi zany aleo reo hihinana izay fihinan'ny mpanjaka zay ny fifaliana fa ny sitraponay ny fifalianay dia hihinana ny fihinanay ihany tsy tia zavatra rendrarendra n'izao tontolo izao zany ngazay maty raha mihinana hanykotrana tena raiky zany teny zany izy dia zato zay avolona ary no tapitra ny avolona dia hita fa mandina sy matavy aza ny tarehany no ny amin'ny zatovo rehetra izay nihinana ny anjara tamin'ny ampitanin'ny hanin'ny mpanjaka angamony hanin'ny mpanjaka riavana dia ara-pahasalamana foana mety be episy be zao atao vao hoe voaka mony ny sasany mety misy coca-cola atao ohatra ny ndraitsy rano coca-cola mahasalama hoy mba mividy be zavatra hoaninareo mba mividy fa mahasalama ary tsy mahafaty zany Alleluia ary ny tapitra nefa ny afoloana zavatra nahavariana mandimandina ohatra anazy ohatra zareo matavita halleluia hitako loko hitanareo io za mandimandina hitanareo mahafinaritra io tsy tavoko sonona tonga an'ireny sakavaraka ny sitrapon'Andriamanitra halleluia tsy nisotro divay zareo fa mandimandina sy matavy aza ny tarehany no ny hanin'ny zatovo rehetra izay nihinana ny anjara tamin'ny hanin'ny mpanjaka dia najanony le mpiadidy ny anjara haniny sy ny divay hosotrony ka dia hanykotrana ny nomeny azy fizahana toetra dia finona tao halleluia fa ka vitany tarehy mandimandina ihany ary eo zatovo efa dareo dia nomen'Andriamanitra fahalalana saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra ary Daniela nafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofetra arakaraky ny tsy nanjotony ny tenany tamin'ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fihinan'izao tontolo izao nidinana fanomezam-pahasoavana izay mbola tsy nanana ny tany aloha taloha fahendrena sy fahaizana taratasy nge nanana fa teto nitony fahalalana sainany amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra halleluia ary indrindra ry Daniela lasa nafantatra fahitana lasa nana fanomezam-pahasoavana mandika nofy tamin'iny nazona zany hanykotrana sy rano fandehanana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amen ary jerinareo ny hoe ohatry ny ahoana moa zany différence zany ary no tonga ny andro lasain'ny mpanjaka ampidirana azy dia noentiny lehibe antadam-paniditra tao ny Andriana Nebokadnezara izy ary mpanjaka resaka taminy ka tsy nisy hita ho tahaka ny Daniela sy Ananasy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra ka dia nitoeratena amin'ny mpanjaka izy ireo ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra sy nantany mpanjaka azy dia hita fa nanatombo impolo eny noho ny ombiasy rehetra sy mipisikidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra azy izy zany avy 10 eny dia hoy Jesosy nge ohatra zany na ny teo amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego sy Daniel ny pisikidy sy ny ombiasy rehetrarehetra sy ny manam-pahendrena rehetra latsaka 10 eny daholo any ambany any am-pongony noho ninona zany noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra noho ny fitandremana ny didin'Andriamanitra miaravana malala teteny aminao androany tsy mainty antoka tsika manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy mainty antoka ianao mifady an'izao zavatra rehetra fadina amin'izao tontolo izao zany tsy mainty antoka tsika amin'ireny
nandray ianao mieritreritra tena maty antoka ihany tsika reto manatomba folo eny tsika ry havana tsika de zao mpanaradian'le taranakijody tsika amen kristianina isika nampaiky ny olona ny jesosy tsika tsika koa tokony hampaiky olona zany ary tsika ireo ataovy ny sitrapon'Andriamanitra rehefa ataontsika ny sitrapon'Andriamanitra de zao ny tady teo olona miavaka ianao ny am'izay toerana lehanao olona miavaka ianao eny am'izay toerana lehan'ny olona rehetrarehetra tonga de miavaka foana ianao za manana zavatra kely mba fanamariako isika malagasy reto de olona tena tahin'Andriamanitra isika malagasy reto ty andafy de tena tian'ny olona raha samy vahiny satria maninona tsika de olona mamiratra za aloha zany de resy lahatra an'izany ary tena miconfirme an'izany fa tsika malagasy reto de tena olona mahiratra vahoaka mahiratra aty amin'ny toerana misy ny aty amin'ny vahiny aty de zavatra ataotsika ninona asatsika fa mamiratra foantsika ny am'izay rehetra atao sy zavatra petraka amintsika de mainka moa apiko fa hoe malagasy de manao ny sitrapon'Andriamanitra miavaka ianao ny havana hita ho mandimandina mihoatra noho ny hafa ianao ary anatombo vavofolo eny io tsy resaka diplôma io resaka resahana io resaka fanan'Andriamanitra io ngary havana mandika nofo zany hitanao any amin'ny nga misy université mampianatra an'izany nga misy professeur mampianatra zany zay taloha manana dadabe anay manana karazana boky be dia be de misy boky anankiray zay napetranao anay taranany boky efa soratana tany amin'ny taona 1910 tany io boky io ana philosophe anankiray zay de zao ny titran'le boky ny voalazan'ny nofy de zay taloha manana an'izay boky zay zatra de vo avy manofy amin'ny alina de miazakazaka mangataka amin'ny mama ao mama le boky kely korena kely ohatry ny testameta vaovao amin'ny any izy jerenao ao le izy de nanofy iny ianao zy mama sary mama nanofy trondro alina de jerena ny amin'ny hoe poisson de voalazana de raha nanofy trondro ianao raha nanofy ny sambotra trondro ianao raha nanofy ninona trondro ianao raha nanofy kenda nytaona trondro zany de zao avy ny dikan'ireny philosophe izy fa za mbola tsisy dikandra mihoatra amin'ny fandikana nofin'ny Daniel ry havana Daniel nge havana nandikany nofy tena tsy mila tenenina anazy koa ry ara ny nofy hoe inona le nofy fa izy ny tonga de zao ny nofinao de zao koa ny dikan'izany zany natao hoe olona manatombo zany natao hoe olona manana fanomezam-pahasoa zany natao hoe olona manana fanan'Andriamanitra ka de zao ry havana malala malahelo be tsika rehefa mizanatsika hoe raha te hanesy scolaire ray ohatry ny tsy navita devoir fa teny zao ampianary baiboly ny zanako tokony ho tery ao anaty hoe ty zanako de lasa tsy mahalala tsy mianatra baiboly hoe ty zanako de tsy ampianariko tenin'Andriamanitra mitodika amintsika rehetra ray aman-dreny ampianaro ny zanatsika ampianaro ny zanatsika reo fa tena mila herin'Andriamanitra eo mila fanan'Andriamanitra eo miasa ao anatiny ao de ho tahaka ny Jesosy igagana sy tolagaga gaga ndray aman-dreny nandeha ndray aman-dreny nitsoatran'i Jesosy ndray aman-dreny maika hiara teo Jerosalema de te hody fa Jesosy ndray de hijanona Jerosalema satria mamy aminy ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mamy aminy ny tontolon'Andriamanitra ataovy zay atonga eto ambavaka ny zanatsika mba ho mamy aminy io tontolon'Andriamanitra io zavana malala mba ho zaza ty mivavaka raha te mbola kely izy de fanareny baiboly zay taloha mivarotra baiboly zay taty andafy de ara-miasa tamin'ny mampely baiboly zay mivady tamo zany de mivarotra baiboly de misy baiboly an'ny ankizy zay efa tsy nanao ntsony satria efa tsy araka ntsony le amin'le fahasahiranana de tsy nanao ntsony fa misy taminareo ny vidy tamin'le baiboly n'ankizy de meo an'iny ny ankizy misy fanehoana tsary mitantaran'ny baiboly io zany to de baiboly complet fa misy atao tsotra be arak'izay de erika onina azo taty aminay ve erika ny mividy an'izay raha tsy diso de io boky io baiboly io de ohatra hoe tantaran'i Daniel de tsy lava be io fa zay votoatiny fotsiny atao hoe de asiny sary de mora mahay baiboly kely izy
ka Gabriel sy ny zanak'ireo Rika zany dia ampianarao ireny fa ho hitanareo vao zaza tena mahira-tsaina sy olona ikakany vahoaka satria manino misy fanan'Andriamanitra. Alleloia. Tsara be mihitsy izany misaotra ny Rika. Ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra. Misaotra Erika zany efa nanjifa teto. Alleloia. Efa faraparany mihitsy ny ary. Ina moa anaran'ilay Baiboly iny Erika fa tsy tadidy ilay intsony fa misy compte-tsika izay hoe akina moa mampiona le fivarotantsika Baiboly taloha dia any anatin'iny daholo le Akimedia nanana compte izay tsika taloha hoe Akimedia dia mpivarotra Baiboly tsika dia misy Baiboly misy référence misy Baiboly Aki Bookshop zay le izy Aki Bookshop. Nafinaritra tamin'izany be dia be taminareo nandray. Misy Baiboly amin'ny teny frantsay, misy Baiboly amin'ny teny gasy, misy dika teny frantsay, misy Baiboly teny frantsay dia misy dika teny malagasy, dia misy dika teny anglisy moa izay tsy tadidiko a. Dia misy Baiboly misy référence, misy Baiboly mihaja be zay. Alleloia. Nanana be dia be mihitsy tamin'izany fa ohatrany raha mbola misy ambiny ao ohatrany tsisy intsony fa raha mily nareo dia afaka manafatra indray tsika Baiboly ho an'ny ankizy na Baiboly ohatr'izany dia averisera fa ny tena marina moa najanona ivady izy satria izay misy ka tamin'izany no solo tena mampily Baiboly tsika mihitsy tamin'izany nahazo ny arinasa tamin'ny mampily Baiboly nivarotra Baiboly aty France fa najanona izy satria betsaka ny zavatra natrehana tamin'izany. Betsaka ny zavatra nerehana fisokafan'ny radio nianona dia najanona mivady satria tsy araka intsony le izy fa rehefa aorianao dia hanafatra kely amin'izany le dia mba ho an'ny zanantsika fa ilaina ny tenin'Andriamanitra. Ilaina ny tenin'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Tahin'ny tompony ro lehan'isy. Tsara le izy ka. Bodira volomboangy. Tadidinay daholo nareo rehefa anirinany dia raha tadidin'ny Erika le zaho tsy tadavaka anatin'ny compte fa le compte tsy tadidy intsony hoe Aki Bookshop inona moa efa tsy sokafana intsony le compte fa ho tadiavinay raha mbola hitanay dia asehoako anareo publier koa le izy raha mety aminareo dia manova commande nareo raha misy zaza ilainareo. Tsetsatsetsatsaatra izay tapitra ny torotentsika. Azaro amin'ny lalina tokony harena zaza dia izao araka ny sitrapon'Andriamanitra ampilomanosi anaty tenin'Andriamanitra ny zaza ary tsika ihany koa isika reto dia izao zaza koa tsika miainga dia tsika ho tahaka ny Jesosy tamin'ny 12 taonany. Izao tsika vao manomboka mivavaka izao tokony tonga dia tia milomano be ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra, tia milomano be ao anaty tenin'Andriamanitra fa hiavaka. Misy olona tena teneniko anareo mihitsy fa tena nisy ity zavatra ity. Olona tena somary tsy dia misokatsaina zay izy, tena tsy dia tena afaka amin'izany resaka fianarana izany. Fa nanomboka nivavaka izy ry havana dia nanomboka nisokatra an'izay lasa tena lasa olona matsilo saina tafavoaka tamin'ny fianarana. Nefa tsy nanao cours particulier akory, tsy nanao cours spécial akory fa tena hoe tena sokafan'Andriamanitra ny saina, fanan'Andriamanitra milatsaka ao anatinao, lasa mahira-tsaina be ianao sy ny zanakao. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra tapitra ny torotentsika. Inona no zary nakasika anareo resaka fampianarana tsotsotra moa izany tamin'ity androany ity fa tsy tian'izy fampahirizana ho an'izay manana problème ialana tsiny aminareo fa dia mino nefa fa samy nandray ny antandify azy tsika rehetrarehetra. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika. Raha misy aminareo voakasika inona nakasika anareo tanatin'izay teny izay tanatin'izay toriteny izay dia afaka miantso nareo. Afaka miantso nareo dia ampidirina mivantana ianareo. Izy ary no iantso voalohany izarana fahatsapana raha misy fizarana fahatsapana dia ilay koa mety tsy misy dia andahoaritsika tonga dia ampandroso andranam-pahaviangon'irina Rodriguez. Alleloia. Tompo ary ranam-pahaviangon'irina inona ary no zavatra azonao zaraina androany ianao ny fitenenana. Makasitraka indrindra pasitera raha fitenenana dia minona fitanana Jesosy ho amintsika rehetra. Dia makasitraka nareo menabaka amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mamy sady mampahay. Ny anazy izany ny zavatra tena nakasika be anahy dia hoe
Misy zanakapira malaza amin'izao fotoana izao dia efa ampianarina milatro, ohatran'ny hoe izay izany no tena rehareo dia zaza ho lasa malaza dia ho anam-bola be. Fa ny antsika izany ny zaza tsy amin'izay fa tsy tokony avela hoe variana mirendrarendra izao tontolo izao ity rehareha amin'ny tena izao tontolo. Aritina ho amin'ny fivavahana, ilona fivavahana dia efa manaraka izay ilay hoe ny betsaka ny olona afaka miaraka tenin'Andriamanitra dia mitombo teny arak'izay tiany anaovana izay tiany azy. Fa ny an'i Jesosy izany fa mila izany manao fitapolon'Andriamanitra sy mitandrina ny n'Andriamanitra dia midina ho azy ny fahasoavana sy ny fahalebiana. Dia manaraka izay koa ilay hoe raha afa manao sitrapon'Andriamanitra tsika mitandrina ny didin'Andriamanitra dia olona miavaka eny amin'ny toerana izay atian'ny olona rehetra. Indrindra hoe tsika natao toerana malagasy dia tena hoe miavaka ny firenena izay adiatsika, tena marina mihitsy izany dia indrindra fa mbola miampy fanokana sitrapon'Andriamanitra tena hoe avoahana Andriamanitra amin'ny rehetra. Izay tena nakasika tena dia nakasitraka indrindra ho an'i Jesosy voninahitra. Aleluia, amen. Aleluia. Akasitraka ny nanao mba avy Aingodina Rodriguez, Andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Eto moa dia sady miaratsiny aminareo fa tsy misy ny famitihana toro-teny androany. Ny antony dia tsika manao fandarana io moa mampionina ao anatina fampiarizana olona, misy olona mitondram-pahoriana ao ambadimbadika ao dia mbola mampahery sy nanohana an'izany olona izany raha-mbavaka atao izy dia tsy afaka nanao ny famitihana toro-teny fa mbola ho avy aoriana ihany ngamba ny famitihana amin'ny fotoana mampety an'izany. Fa izay no nahatonga anazy tsy nahafaka nanao, mbola nisy asan'Andriamanitra tsy maintsy natao tao ambadimbadika tao, fa asan'Andriamanitra daholo moa izany dia tsy misy ny famitihana androany. Tahiny toparintsika rehetrarehetra. Andao ampiditra olona hafa indray tsika. Halleluia. Andao ampandrosotsika indray ary rahalahintsika tojo. Inona ary ny azon'ny tojo lazaina androany antojo ny fitenenana. Tsika rehetra dia mankasitraka pasirana amin'ny fitenenana. Mankasitraka anareo mianadaaloha tamin'ny toro-teny fa tena mpianatra tena hoe mbola nanentana be indray mbola hoe hipatsaka bebe kokoa. Mahafinaritra anahy ilay hoe ianao edinio foana ny tenan'Andriamanitra ny andala, ny ianao ramatory na iza dia edinio ny tenan'Andriamanitra mampitombo fahalalana. Dia tena mikasika anahy ilay tamin'ny resaka Jesosy teo hoe tena ambin'ny folo taona izy fa tena mbola gaga ny olona mihaino azy amin'ny fahaizany baiboly. Dia indrindra koa ilay tamin'ny Daniela teo hoe matombo amin'ny folo mihitsy ny fahalalany sy ny fahaizany, lasa nahitaratasy aza izy sy ny sisa ny tombo be ny fahaizandreny. Dia lasa sady nahazo famindram-pahasoavana ary izy dia lasa nandika nofo, dia nofo mbola tsy fantatra akory aza dia izy ny efa mitantara azy. Izany hoe tena azo tsapahitanana izany hoe manoloana rehefa feno tenin'Andriamanitra sy miezaka foana mitombo fahalalana dia tena hoe tahin'Andriamanitra. Dia mankasitraka anareo mianadapa nosika indray nampirehitra indray ny etaetapoa mbola handroso amin'ny tenin'Andriamanitra, loso andinika ny tenin'Andriamanitra. Izay Jesosy daholo. Aleluia. Mankasitraka andralatojo tanatin'izay fizarana fahatsapana izay misaotra anareo mianadahy moa fa nareo mianadahy dia tena efa mpizara fahatsapana raikitra eto mihitsy satria isan'andro dia tsy maintsy eo foana nareo mianadahy miampy ny ankizy sasany ihany koa izay isaorana ihany koa satria nareo rehetra koa ny isaorana fa misaotra nareo rehetra izay mizara fahatsapana. Andriamanitra manakam-pahasoavana mana fitehanareo foana dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Tapitra ny fandarantsika hira anankiray tsika. Izay ary ny zava-boatra voalaza inona ny hira mba mifanaraka amin'izany zao raha mba nareo ny antanimpira ary. Eo ary nareo mba manolotra hira, inona ny hira hitanareo tsara mifanaraka amin'izany toro-teny izany. Dia izay ny hira namarana antsika amin'ny fotoana androany alohan'ny alefantsika mialohan'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena. Inona no hira? Aleluia. Tonga dia io mety io. Tonga dia io. Tonga dia ilay an'ny Sandola io mety. Misaotra Sandola ampianaro. Mankasitraka.
Irany mampionona tamin'ny mariazinay tao am-piangonana. Halleloia. Feno ery ny fonony irany iry tamin'izany a. Tsara Jesosy. Halleloia. Tena io mihitsy ny mety. Misaotra ny $100 a. Tafiditra meloa ilay irany $100 no io mihitsy ny ira mety a. Dia mankasitraka. Andriamanitra malifity a. Dia ianao izay atsika ry havana malala. Ampianaro atompo a. Halleloia. Amen. Mila fitratra daholo ary a, dia aoriana antsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny vavaka sy vavaka ny firenena. Tay ny tompo daholo.
eny Jesosy malala misaotra anao tokoa zay amin'ny fampianarana zay nomenao anay androany. Eny Jesosy 12 taona ianao dia efa nampianatra ary matsapy zay hoe lany tamin'ny fahatanorana lany tamina zavatra tsy dia mahasoa ny fahatanorana sy ny fahazazana raha mihoatra amin'ny anao Jesosy. Fa amin'izao sisa izao kosa zay Jesosy tena hoe anonitra ka dia ampianary zay ataovy tahaka n'izy efatra amin'ny rahalahy tany Babilôna. Hitazona foana ny nampianarana anay, hitazona foana ny fomba ny zanak'Andriamanitra, hihinana foana ny fihinan'ny zanak'Andriamanitra. Fa ao aminao no misy ny hery sy ny fahalalana sy ny fahendrena dia toloren'izany isan'andro zay. Atafio anay, ahidinao ato anatinay zany fanahy fahendrena ahafahanay Jesosy mandeha mandroso hatrany hatrany amin'izao asan'Andriamanitra zay ataonao sy izao dia lalovanay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mba ho mpanomponao amin'ny voninahitra anao foana na mbola zaza ny meno eto ny zanakay Jesosy entinay mba afaka eto anatrehanao androany. Ireo zanakay ireo azavelanao ania sisy anao tsy sitrapon'Andriamanitra fa tehirizo araka ny sitrapon'Andriamanitra, tehirizo araka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ireo zanakay ireo. Ho zaza vanina, ho zaza matahotra an'Andriamanitra, ho lasa mpanompon'Andriamanitra. Izany ny fandirinay Jesosy. Fa io zany teny rehetra teto androany zany mba tsy hisy ho latsaka an-dalana, tsy hisy ho voatsaingo ny volonam-piasa. Fa ny teny rehetra izay nitoriana teto androany dia aniry aty anatin'ny fonay hamoa avy zato eny, olo arano biby boriboky ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ampandrosotsika rahalahintsika Jonatana hivavaka ho an'ny firenena. Mbola iaraka hivavaka ary tsika. Jesosy malalo, mbola misaotra betsaka anao Jesosy ny amin'ny ten'Andriamanitra izay nomenao anay androany Jesosy fa dia mampianatra anay sanandro ianao. Dia meo anay hatrany Jesosy izany fahendreny izany. Aoka Jesosy tena hitoetra aty anatinay izany mba tahaka ny efatra amin'ny rahalahy Jesosy saotra tamin'ny sakabedinao koa ary Daniela Jesosy fanafahendrena Jesosy tsy miovaova Jesosy fa tena hoe janona tamin'ny fanomponanao na nazanao nitoetra tao anatin'izany fahendrena izany. Any Jesosy ka nahita ny fahatsarahanao izany mpanomponao izany, nahita ny voninahitra, nahita ny falebiazanao. Dia meo anay izany Jesosy malala aoka izany Jesosy tena hoe aina amin'izany fahendrena izany atahotra anao Jesosy, andanjanao, ankatoany didinao Jesosy teneninao. Ankehitriny mbola mitondram-bavaka ho an'ny Malagasy Jesosy mitondram-bavaka amin'izany firenena izany. Hitanao Jesosy fa ao amin'izany firenena izany Jesosy dia betsaka mihitsy ny olona tena hoe tsy manam-pahendrena intsony Jesosy fa manaonao foana manandranandana zavatra tsy mifanaraka amin'ny didinao. Dia izany ny Jesosy no mampatonga ny firenenay mampalahelo, izany mampatonga ny firenenay fotika, mampatonga ny firenenay mahantra satria Jesosy tsy manam-pahendrena, tsy manatahotra anao Jesosy. Dia ianao mihitsy ny Jesosy mikasika amin'ny fonon'ireo Malagasy mba hatahotra aminao Jesosy, mba hitodika aminao Jesosy, mba hankatohany didinao satria izany ihany Jesosy ny ahafahanao mitahana izany firenena izany. Mangataka koa anao, mangataka aminao koa Jesosy ireo ray aman-dreny, ireo Malagasy ray aman-dreny rehetra Jesosy mba hitarika ny zanany Jesosy amin'ny fanompoana anao, hitondra ny zanany Jesosy amin'ny lalana tsara Jesosy, amin'ny fampianarana ny teninao Jesosy, fa tsy hitondra ny zanak'izy ireo amin'ny fampianarana diso Jesosy, hitondra ny zanaka amin'ny zavatra ratsy, fa tena mba hoe vangely fondro ray aman-dreny Jesosy dia hitondra ny zanany eny am-piangonana, hampianatra ny zareo tenin'Andriamanitra mba tena hoe Malagasy tena atahotra anao Jesosy, na ny zazakely, ny ankizy, ny tanora Jesosy dia hanompo anao Jesosy. Fa raha izany Jesosy misy dia tena hoe hisy filaminana izany firenena izany, hisy fivoarana izany firenena izany, hisy fiovana. Dia izany Jesosy ny angatany aminao amin'izao lamanginy izao, fa tena vangio ny fonon'ireo Malagasy rehetrarehetra ireo mihitsy Jesosy malala. Dia ny voninahitra mety ianao irery amin'ny tompo tsara indrindra, dia efa anao taloha indrindra tanao miarana mandrakizay Jesosy. Halleluia. Amen. Halleluia. Nankasitraka nina ny rahalahy Jonathan tsika riavana tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankarena fahasoavana Jonathan maro fitianao mitombosa dia mivomba fahasoavana hatrany. Mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra anareo telo menada
misaotra Lovely tamin'ny toriteny, misaotra ny Lambaviana tamin'ny vavaka fanombohana, misaotra nareo rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto androany, raha tsy tetinareo nangingina rery teto izay. Misaotra nareo tamin'ny fotoana nafoy sy ny heritanjaka izay nafoy, ny torimaso izay nafoy. Andriamanitra ny hamaly fitian'izany fa tsy izay, ary hamaly an'izany amin'ny zato eny arivo sy manam-patapelana. Raha mbola tsika ny amin'ny rahalanitra Jesosy ka tany tompo velana soamantsara zao tsika dia nentintsika raha fitra amin'ny sivila sasany. akiradio.radio12345.com, akiradio.radio12345.com afahanao meno ny akiradio. Misy toriteny isaky ny adiny telo, toriteny isaky ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina, amin'ilay amin'ny efatra fito amin'ny folo alina. Raha pisy daholo tsika miona tainy tompo mahereza daholo. Alleluia, amen.